Ao amin'ny Filipianina toko fahatelo ry havana. Filipianina toko fahatelo. Miaraba ny fiangonana, miaraba anareo katekomenina tonga amin'izao androm-pahasoavana zao fahasoavan'ny tompo izay niantso anareo no mbola napaharitra anareo. Miaraba anareo rehetra izay mivahiny eto manotrina reto zanantsika reto ho aminareo rehetra amin'ny fahasoavan'ny tompo. Fanontaniana ry havana, apetraka amin'ny tompo amintsika menakavy, tsy amin'ny katekomenina any, fa amintsika fiangonana eto, dia hoe mahalala any Kristy ve ianao? Mahalala any Kristy ve ianao? Rehefa hiary sakafo raha atoandro na hariva ka antanin'ny olona hoe ianao nga atao hisotro fitiavana, inona kay ny toriteny tao? Zay tsy tafangona, dia hoe izao ny toriteny tao hoe mahalala any Kristy ve ianao? Tsy manontany ianao ny tompo hoe aiza ianao no miangona, tsy manontany ianao ny tompo hoe inona ny anaran'ny fiangonanao, inona no andraikitra ao any. Manontany antsika menakavy ny tompo amin'izao marain'izao hoe mahalala any Kristy ve ianao? Ny olona mahalala ny Kristy ihany ry havana no hiditra any an-danitra. Nde raha tsika mamaky anareo izay manana baiboly mivelatra, Filipianina toko fahatelo ny andininy fahafolo, amin'ny anaran'i Jesosy, eny mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiombolana amin'ny fijaliany ka ampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany. Ny dikateny amin'ny dikateny iombonana eto Madagasikara dia hoe ny haniriko hoy Paoly dia ny alalako any Kristy ka atsapako ny herin'ny fitsanganany io velona sy ombonako fijaliana aminy ary hanahafako azy amin'ny fahafatesana. Ry havana malalo amin'ny tompo, ny olona mahalala any Kristy dia manahaka azy amin'ny fahafatesana, manahaka any Kristy amin'ny fahafatesany. Zany ny olona mahalala any Kristy. Rehefa miteny ny apôstôly Paoly hoe eny mba ho fantatro izy, latsiny amin'ilay vary amin'anana, dikateny second dia manao hoe mon but est de le connaître. Zany tanjon'ny Paoly, ny ahalala ny Kristy. Ary teny ihany izy hoe ampitoviana amin'ny Kristy. Manontany ianao ny tompo hoe ianao izay mahalala ny Kristy? Ok. Manontany ianao ny tompo hoe tena hoe copie conforme ny fiainan'ny Kristy sy ny toetrany Kristy ve ny fiainanao? Zany ry havanao no afatra ho antsika fiangonana avy any an-tany. Copie conforme Kristy ve ny fiainako paster sy ny fiainanao mpivavaka? Copie conforme io ry havanao, copie conforme io. Raha ohatra ka hoe mahalala ny Kristy isika ary te hanahaka azy hatramin'ny fahafatesana. Raha tsy haivana ny tantaran'ny apôstôly Paoly, dia izy anisan'izay nanatry maso ny toraham-bato ho faty any Stefana le dekona martyra voalohany. Ary tsy nanatry maso fotsiny izy ry havana, fa azo lazaina complice izy, satria izy niambina le vestiaire n'le olona ny tora-bato dia alana le manteau mba azahoana toraka malalaka tsara. Complice izy tamin'ny famonoana Stefana. Stefana amintsika miresaka izao any an-danitra. Paoly apôstôly amintsika miresaka izao azo antoka koa fa any an-danitra. Ary mety zavatra mitranga ry havana. Rehefa mifanena amin'ny Stefana, Paoly any an-danitra any, vao nahita azy dia hoy izy hoe Stefana, za le efa nitora-bato anao ho faty, fa efa nifonako tamin'i Jesosy zany. Ary za milaza aminao Stefana, raha ny fiainako dia nanahaka ny Kristy hatramin'ny fahafatesana. Fa za koa Paoly apôstôly nefarako tapahan'ny Néron loha tamin'ny andro nanjakany zany empereur Néron zany. Ry havanao, raha tamin'ny fotoana nitoriana taminao ny filazantsara ka niteneniny ianao attention, fa mety hatapadoanao io, nandray ianao sa tsy nandray.
Samy manko ny olona mahalala ny Kristy, manahaka ny fiainany, manahaka ny toetrany hatramin'ny fahafatesana. Zavatra tsy tiantsika izany, tsy tiantsika kristianina izany. Izany hoe hanahaka ny Kristy hatramin'ny fahafatesana izany. Tsy tiantsika izany manao sakrifisy noho ny finoana ny Kristy izany. Tsy tiantsika izany manao sakrifisy noho ny fitiavana ny Kristy izany. Tsy tiantsika manao rakitra raha miteraka sakrifisy ao amin'ny budget atsika. Tsy tiantsika izany. Fa izany ny fomba ny olona izay malala ny Kristy. Ary izany ny fomba ny olona andrasan'ny Kristy. Sir Paul, Sir Stéphane any an-danitra ry havanao. Izany. Rehefa misy fitahiana, rehefa misy valim-bavaka, manambara fandresena, eo sika menakavy miray saina mitsinjaka, manandratra tanana, aleloia, hosana. Fa rehefa mipopotra ery ananiny ery, Getsemane, tsisy olona tsony ao, tsisy teo an'ny Getsemane eto hoe. Izany no ananaran'ny Tompo atsika amin'izao marain'izao ry havanao. Tombo amin'ny fahalalana ny Kristy ary maneke azy ary manahafa azy hatramin'ny fahafatesana. Izany ny olona manana ny anarana voasoratra any an-danitra. Izany ny olona efa niverina amin'ny fitiavany voalohany any Kristy. Tsy misy Kristy anankiroa amin'ny Baiboly eo ry havanao. Kristy iray ihany eo. Tsy misy Kristy hoe mahafinaritra, mahafaly manaraka azy, satria Kristy mampanan-karena anao, Kristy mitahy ny fahasalamanao, ary Kristy anankiray hoe mitondra anao any Getsemane. Raha ihany ny Kristy ao amin'ny Baiboly. Ary iny ny tiany hoe izy ny miteny aminao hoe tahafo aho hatramin'ny fahafatesana. Saotra ny Tompony amin'ny kolikoly ry havana, tsy tena mamboka n'ity fireneny ity, fa fanambo antsika kristianina io kolikoly. Manerana ny tantsika io. Lazaina fa 50% ny malagasy dia kristianina. Nefa ohatrany izao firenena bokany kolikoly. Satria isika kristianina tsy malala ny Kristy. Satria isika tsy kristianina matahotra dia alohantsika manao kolikoly. Izany ry havana ny realite amin'izao fotoana izao. Tsy malala ny Kristy tsika. Dia latsaba, tsy afitra io pastera, tsy afitra tsony io. Mialatsiny aloha zava zao, eko tsara ny Tompo teny fa tsy possible io. Tsy tenin'ny olona, atsara tsy tenin'ny olona. Malala ny Kristy izany ry havanao. Saorana ny Tompo koa ity Covid izay tsy nampozinizaniza ity ry havanao. Fa ahoana moa no isaorana ny Tompo? Tamin'ny heritaona vao nilatsaka io, tsisy nafantatra marina hoe makaiza sy makaiza ity Covid ity. Olombelona ihany moa dia manana fisalasalana sy ny karazana, matahotra. Zao tsika deuxième année-na confinement ry havana, ary tsisy mahalala mandra-pahaviana nisy ny Covid io. Fa izao no mba lazaina aminareo amin'ny anaran'ny Tompo, izay hoe mahalala ny Kristy sy te hanahaka azy hatramin'ny fahafatesana, hoe tongava amin'izay miankina e. Aok'izay ty teny hoe zay tsy hitanao any am-piangonana pastera fa zay le marefo. Sous-entendu hoe mijanona any an-trano zay tsy maninona fa raha makaty am-piangonana zay aretina anao azany. Nafinaritra ary teneniko amin'ny teny frantsay ry havana, teny le mpanompon'Andriamanitra anankiray izay, le dimanche matin, l'église est l'endroit le plus sûr au monde. Izay ny havatra voalohany ho an'ny olona milaza fa malala ny Kristy, manahafa ny toetrany, manahafa azy hatramin'ny fahafatesana. Aza matahotra fahafatesana intsony. Fahamarinana faharoa dia izao, katsao ny fahatanterahana, katsao ny fahatanterahana. Ho anareo izay manana Baiboly andeha rahantsika mamaky ny 2:12. Filipianina 3:12 ny anaran'i Jesosy. Tsy toy ny efa nahazo sahady aho,
na efa tanteraka sahady fa miezaka aho hiazona izay niazonan'i Kristy Jesosy aho. Hozy izy tsika hoe katsao fahatanterahana. Aoka ianareo ho tanteraka tahaka ny fahatanterahana rainareo izay any an-danitra ho Jesosy Kristy vao manomboka mitoriteny tamin'ny toritenyny voalohany teny tendrombohitra izy. Katsao ny fahatanterahana. Fa inona ny ampianarin'ny apôstôly Paoly antsika? Zao ozy izy tsy miamboa ho efa tafita. Rehefa mifampiresaka tsika ray aman-dreny na mitantaratsika, surtout mitantarany zanantsika ry havana, dia miteny ihany tsika indrindra fa fotoana ny examen, miarahaba fa natafita zanaka. Fa io zanaka koa tafita amin'ny CEPE, amin'ny BPC, amin'ny bac io ve manao n'izy ara-panahy. Katsaka an'izany hoe ho tafita ara-panahy zany. Izay nytenen'ny Paoly eto. Tsy miambo efa tafita, tsy miambo efa tanteraka, fa katsahako zany, katsahako zany, katsahako zany. Katsahako. Ary nareo katekumène, raha tsy mikatsaka an'izany fahatanterahana zany, ohatra ny katekumène rehetra traizatraiza amin'ny herinandro ny atsasaka reo fa tsisy hita aty am-piangonana intsony ry havana malalo amin'ny tompo. Fa katsao zany fahatanterahana zany, katsao zany fahatanterahana zany. Io Paoly apôstôly miteny io hoe tsy miambo ny efa tafita aho, tsy miambo ny efa tanteraka aho. Izy miteny an'izany ava efa 30 taona izy no nandray an' Jesosy ho tompony sy mpamonjy, mbola miteny izy hoe tsy miambo aho no efa tafita, tsy miambo aho no efa tanteraka. Fa tenenay antsika katsao le fahatanterahana. Mazava izay, katsao le fahatanterahana. Problema dia zao ry havana. Rehefa tsy ohatran'izay tsika, rehefa tsy mikatsaka amin'ny fahatanterahana, ny toetra vokarin'izay le hoe tsy mikatsaka fahatanterahana izay, les satisfaction personnelle, les satisfaction spirituelle. Afapo amin'ny tenantsika amin'ny lafiny ara-panahy. Afapo. Ianao afapo io, ny anaran'ny tompony io lazako aminao. Tsy progression any amin'izany perfection zany ianao. Ary mamita teny ianao raha miteny hoe afapo aho satria efa parfait. Mamita teny ianao ry havana. Mamita teny ianao. Ary ny tena zava-doza, ny tena zava-doza dia hoe afapo amin'ny tenanao ianao. Tsy hitanao le andro amin'ny tenanao, fa le bozaka kely eny masony le namanao no hitanao. Normal be zany ka satisfainao dia niava nijerenao tsy mijery ny tenanao ianao. Ary sarotra iaraha-monina ny olona satisfait ara-panahy. Fa zavatra mivoaka ny vavany, mijery ny vadiny izy, mijery ny ray aman-dreniny izy, mijery ny kritika. Zany havanao. Satria izy afapo amin'ny tenany, fa ny hafa ihany manatsiny. Mampahery antsika ny tompo androany, ary miteny amintsika mampitandrina antsika. Hialao zany hoe, alaviro zany mihefitena hoe parfait zany. Alaviro zany eritreritra zany. Verina amin'ny tantaran'ny Paoly apôstôly tsika, Saoly andalana any Damascosy, fofofa mony kristianina, fofofa kahalana, fofofa minona, kasihan'i Jesosy ny fony. Dia novain'i Jesosy ry havanao, novain'i Jesosy. Napetrany ho modelin'ny mpino Paoly apôstôly. Ary izy napetrany ho modelin'ny mpino io, teny amintsika izy androany. Hitanareo, nanivako ny Paoly. Izy Paoly engeka namon'olona, mpamon'olona taloha, mpamon'olona reto ngamba mbola tsisy manomon'olona. Fa za taka nanivako an'i Saoly, nanivako an'i Paoly. Tiako hanifananao ho tanteraka. Fa zao ry havana, mahereza mahareta processus io. Tsisy tapakevitra ny hikatsaka fahatanterahana dia an'io 18 juillet rehefa manao ameneto dia hoe tanteraka. Non. Processus en cours io. Ary mifarany io rehefa entinentinao anaty trano vorona. Fa le hafatra dia hoe
katsao ny fahatanterahana. Zay ny fahamarinana roa voalohany. Mahalala marina ny Kristy ve ianao ka manaiky mitady ny hanahaka azy amin'ny fahafatesana. Ary ny faharoa fataro fa tsy tanteraka ianao. Ary ianao tsy tanteraka io no aporisiana hoe katsao ny fahamarinana, fahatanterahana. Fahamarinana fahatelo farany ry havana amin'ny 13 tao mbola iarahantsika mamaky zany. Filipianina 3:13. Rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra iray loha no ataoko, manadino izay zavatra ao aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha. Zavatra iray loha no ataoko, manadino izay zavatra ao aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha. Tsy mihevitena, hozy izy ny dika teny iombonana, tsy mihevitena ho efa nahazo ny amboara sahady aho, fa zavatra iray ihany no ataoko, manadino ny efa nidiaviko ka mikely aina fatratra ho tody amin'izay kendrena. Mikely aina fatratra ho tody amin'izay kendrena. Hozy izy Paoly hoe zavatra iray loha no ataoko. Ry havana, raha manontany ianao Jesosy amin'izao fotoana izao, inona ny zavatra iray loha kendrenao? Hozy izy Jesosy, attention, zavatra iray loha ihany. Manontany ianao inona ny zavatra iray loha, tsy hoe inona ny zavatra 10 loha, tsy inona ny zavatra 5 loha, tsy inona ny zavatra 3 loha. Raha manontany ianao Jesosy, inona ny zavatra iray loha mibahanao am-ponao, ao an-tsainao, na mibaiko ny fiainanao amin'izao maraina izao? Inona ny zavatra iray loha? Dia manome modely Paoly apôstôly izay mahalala ny Kristy. Paoly apôstôly izay nikatsaka nandritra amin'ny fiainany manontolo ny fahatanterahana, manome modely navaly teny izy hoe zavatra iray loha no ataoko, manadino izay zavatra ao aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra ao aloha. Inona ny zavatra ao aloha ao? Inona ny zavatra ao aloha ao? Misy amboaro ao, misy amboara ao aloha ao ry havana. Inona zany amboara zany? Amboara oatra reny amin'ny Barea sy ny karaza reny? Non. Fiainana iraisana amin'ny Kristy any ambony. Fiainana izay le amboara. Fiainana iraisana amin'ny Kristy any ambony. Ary zany mahatonga amin'ny Paoly hoe tena hoe miezaka mikely fatratra ho tody amin'izay zavatra kendreko. Mikely aina fatratra ho tody amin'izay zavatra kendreko. Mikely aina fatratra. Azontsika atao zany mamaly an'ilay fanontaniana hoe raha manontany ianao Jesosy na zavatra iray loha mibahanao tsainao, Jesosy tahaka ny ohatra Paoly, ikely aina fatratra mba ho tody amin'ny zavatra kendraiko, mba hibata an'ilay amboarako. Hibata amboara. Niditra teto za mba te ho afaka BBC. Niditra teto za mba te ho afaka baka. Niditra teto zavatra iray loha no tedaviko mba hita asa. Niditra teto zavatra iray loha no tedaviko mba hita vady. Zavatra hafa no tedaviko teto fa hoe ikely aina. Ikely aina fatatra mba hibata an'izany amboara zany. Enganeka zany. Isika menakavy havana. Enganeka izany. Isika menakavy. Misy lesona goavana be meny Paoly. Zavatra iray loha no ataoko, manadino izay zavatra ao aoriana ka miezaka hanatratra. Miazakazaka. Azakazaka ilay fiainana kristianina. Tiany maro. Ary ampiasain'ny maro rehefa mamoaka faty hoe efa niady tsara aho. Natanteraka ny azakazaka aho. Satria fatatsika tsara fa azakazaka zany fiainana kristianina zany. Azakazaka. Narokate aza mitomoemoepona
azo hoe vity zay le kate dia tsy vavaka ntsony rehefa lahady vity zay ny kate tsy hamaky baiboly ntsony a aza mitompoana eny hito ihany fa efa manana plasy a fa tsy mirotsaka sampana tsy mirotsaka amin'ny andraiky zany le mitomoemoepona tsy zany ny itsonantsika miazaka izaho ary mikely izaho ina fatratra mba zaonareo mibata ny amboara ry zandro malala zay le izy tsy mitomoemoepona atao am-piangonana ny olona miazakazaka mikely aina natratra ny any aloha koa tsy mijery ny any erina zavatra iray aloha no ataoko manadiny sy zavatra ao arena ho an'ny olona maro havano mamesatra azy ny pasehany mamenatra azy ny lasany ozy izy Paoly apôstôly aza amin'ny sainany zany ntsony ianao efa ny fonanao iny aloha zany hipirinany aloha zany hivalinany aza mijery ny any erina ianao aza mijery ny any erina ianao tsy mahasoa ny misaintsaina lava zavatra ny erina ny any aloha jerena tsy mbola nisy olona ny azakazaka ka mibatamboara nefa sady miazakazaka izy mijery any erina tsy miexiste zany riavanao tsy miexiste zany na hoe mierikerika fotsiny aza ho amin'ny akaviana ho amin'ny akavanana hijery azy sao dia mijery avy ny namako eny amin'ny tribune non zay le izy fa ny atao kosa amin'ilay azakazaka dia hoe araka ny tenin'ny Hebreo hoe esory zay rehetra mety mitambezatra esory zay rehetra manakatsakana dia tsy ny zany fa ny ota malaky mahazo Hebreu 12:1 zany ny olona hoe miomana hibatamboara miazakazaka sady manaisitra ny mpandehanany eny zay ny hoe ota mahazo a malaky a izany zay no afatra ho anareo katekumena andiany miverena amin'ny fitiavanao voalohany misalotra anarana farany zay tsara nareo sandro malalo miverena amin'ny fitiavanao voalohany dia rehefa miverena amin'ny fitiavanao voalohany ianareo tao midadanareo ny ray aman-dreninareo ny ray tapona ndao hiverina ndao sika menakavy hiverina amin'ny fitiavantsika an' Jesosy voalohany amin'ny andro ny hivahiniantsika ety an-tany ary ho antsika fiangonana enganeka rehefa mandinika antsika tsirairay ny tompo dia teny iny tena mahalala marina eny fa tsy misalotsalotra fotsiny ny anarako ho aminareo ny fahasoavan'ny tompo amen.